vory moa zany no MC zao tolakandro zao a mikasika ny fihetsiketsehana ny fanapa-kevitra nahitao décision collégiale moa izy fa tsy décision korery dia aloha samy tsy omena autorisation zany a ny andany sy ny ankilana dia inona fa hamaliny ao sy ianareo satria ady antsika rehetra zao azy zao fa tsy ho anay irery ary tsy ho tapena mbava foana ny malagasy isaky ny mitaky ny zofototra izay tokony isy trano mitodika amintsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina ireo hitanareo ireo ny olombo fidy sy napindramina rehefa efana manontany nareo izy hitarika ny tolona ny vahoaka malagasy no hitarika ny tolona koa miantso izay ianao zay tapaka rano tsy misy rano sotroana sasana miantso anao zay hiarany délestage na pomba fitondrana ianao na manohitra ny fitondrana ianao miantso an'andre mato préfet sy mivady amanjana zay hiarany délestage ndao hiaraka hitaky aminay miantso anareo mpitandro ny filaminana zay hiarany délestage ny tokatrano ndao hiaraka aminay miantso anareo mpitsara sy tompona anaiky sy ny fitsarana hiarany délestage ihany koa nareo ndao hiaraka aminay zany hoe miantso atsika rehetrarehetra zay hiarany délestage tolona ho an'ny délestage tolona ho an'ny fakapahan-drano ity ataotsika ity ka zay rehetra nizanizy na faripiana na inona na loko inona dia ny fotoanatsika amin'ny alakamisy 5 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 2 ora atoandro izay ny fotoana ifanomezana antsika ary ijoro hiaraka aminareo izahay olom-bofidy mpanolotsany an-tanàna Antananarivo sy ny mavomboaka ny Madagasikara izahay napindraminareo fahefana miantso atsika rehetra ianao ve vonona izahay ireo efa vonona ratsy androany dia ianoviana isika aratsy za ratsy ianao dia iandro eniza isika makasiraka milahatra amin'ny olony rehetra eny amin'ny ainao manjery sy ianao reo ataontsika hoe afantsona fandefasam-baovao zany a no aenonina hoe misy ny fandavana amin'izany resaka zany fa raha ny tokony izy ohatra ndreny raha-rapitsany hoe raha mbola tsy notifie ny mpanao raha ohatra misy didi mivoaka raha ohatra zany tant que tsy notifie dia ohatrany tsy malala ihany zany le izy ny zavatra misy mivoatra moa le raha ho hitantsika ny fivoarany amin'ny tean'io fa etsakilany ihany koa dia mikasika an'le hoe fagagana sa ohatrany hoe matsikaiky any le tapitapy koa misy resaka hoe any amin'ny roxide hoe misy film vaovao ela ny ela zany fa iverina indray ny cinéma fandefasana horonan-tsary na sary mihetsika any amin'ireo trano lehibe zay nanana ny lazany zany satria akoatrany hoe misy hoe roxy any amin'ny ritsa toerana maro samihafa izy efitrano fanaovana fandefa cinéma ako teny cinéma politique dia zay zany le fandehan'le izy hoe mifandray sy mifamatotra ve le ataontsika hoe le atoko-pivavahana zay mampiasa an'io efitrano malalaka io sy le ataontsika hoe réalisateur na hoe producteur na maison de production tsy fantatra tsao moa zany zay fandehan'le izy hoe mikasanao zavatra ao amin'ny rapitso alakamisy io inona le lohatenin'le film saika ho ataotao zany a hoe tentation du prisque ve lisa ny alo afermerika sa passion du prisque ve lisa hoe inona le zavatra saika ho alefa atao dia zay fa etsakilany ndray koa dia hoe le fanginan'le tompona ndraiky teo anivon'ny Jirama manoloana le zavatra misy ny zavatra misy hatreto mantsy dia saika olona ivelany ny teknisianina sy ny mpitantana voalohany eo anivon'ny Jirama no miteny momba ny Jirama za zany tsy miresaka an'reto le hoe planine na resaka hoe délestage tournant fa le manazava ny zava-misy marina ka ny ministre zany mbola politique zany toky raha fahalimanana fa hoe manomboka amin'ny tale général sy ireo tsaiko directeur des opérations sy ny sisa tsy miteny hoe inona zany zao ny zava-misy atray zany trousse inona ny mille manao ahoana ny resaka hoe solika hoe tena hoe solika ratsy zany ahoana ny drafim-panarenana an'le orinasa na nafarana an'le vazaha azadiny fa heritaona ohatra zany 3 jona jolay ou septembre sy efabolana zany zao nyo amin'ny toeran'io le tale général tsy ny amin'ny mahavazaha azy fa aranona antokafana an'io zany dia ohatrany hoe tena hoe tsy haiko hoe enrobé de chocolat tena hoe tsara satria izy io efa tany tena nahavita zavatra fanarenana mba tsy lazany hoe fahagagana
tena mety menaka rahaona zany fa laza tena ina lezy menaka mahagaka fa raha lay serasera tany aloha de hoe tany aroa anda izy a molina mafy noho izao ny délestage tany roapolo ora ny efatra amin'ny roapolo ora vita ny nanarina azy fa eto Madagasikara izy efa heritaona sy efa-bolana tena mbola tsy maika hoe raha adiny efatra teo aloha de adiny efatra miverina indroa na intelo am'izao fotoana zao de hoe sao de tsy misy mila zala hoe fitondram-panjakana anatin'ny politika ny angova fa tsy resaka hoe olo-tokana na zany tsy malagasy tena mahavita azy eo mihitsy lizy ry toko rahafahalamana hoe mangina be zany le tompon'andrakitra Nevenjirama satria ny olona mba liana ihany inona ny situation le situation zany de hoe arabola ara-pitaovana eo amin'ny ara-pitantanana manahoana eo miohatra amin'le drafim-panarenana zay narosin'ilay tompony andraikitra io tamisy voaray volana taorin'ny nanendrena azy amin'ny toerany Matale Général zay zany mpananrenana moa zany dio zany io tena le fahanginana io inona hoe nisy zaran'zareo koa reo aza amin'ny teny angamba mety nisy toromarika ave hoe aza amin'ny teny nareo de zaran'zareo raha za koa za veny eo amin'ny toerany toko rahafalamina mangina de efa mba misy parapluie zany hoe mba tsy mitodikana am'zareo faro raha mba manomboka amin'ny teniny ministre dia ministre zany olona nytenena resaka politique zany ao anatin'ny atao hoe andry deuxième pilier an'izao anatin'ny PGE an'ity fitondrany ty ao anatin'ny deuxième mandat mikasika ny énergie transformation na transition énergétique de raha va manomboka amin'ny teny le ministre de aza miresaka mihitsy ny pomba ny fitondrany fa tsisy idiran'ny politika izy fa manomboka eo zany de efa politika ny resaka de zavatra roa zany zao tsy maintsy andehanany raharaha hoe solution politique de resaka teknika eo amin'ny resaka teknika de zao ny olona mila jiro amire zary ohatra ame mandeha ile jiro samy me ohatra ny adinidiny zay efa tao anatin'ny rondroa andro teo zay ohatra ny efa na ny ena le fahatapahan-jiro na tsisy ay azo atao zany lizy ary zay ny tedaviny hoe mandeha ny jiro efatra amin'ny roapolo ora amin'ny efatra amin'ny roapolo ora azo atao le izy fa tsy azo atao zany hoe tsy mitombona mihitsy le filazan'ireo ataontsika hoe paradis pomba amin'ny fitondrany toeky inona moa zany rehefa igerevinareo amerina ny jiro ampandeha ny jiro anafoana délestage izao ary mbola vao miteny fotsiny mbola vao mbola mananina kely mbola mba mitsempoka kely fotsiny efa afaka alefa ihany le ny antony de zao toantana teo aloha zany de efa nametraka fotodrafitrasa ohatra misy milaza ma hoe tsy ny hevitra ny amin'ny fitombon'ny mponina sy ny amin'izany ny mpitondra teo aloha raha hiteny fotsiny zao tamin'ny fitorana Ravalomanana ohatra ny tsy fantatry olona nge hoe nisy an'izany ataontsika hoe inona le tsy atsimona Tsirabe sahany votro zany nge ka nisy centrale hydroélectrique natao zany tany Frantsa zany nge fa tany amin'ny projet tany amin'ny fotoanan'ny fitantanana zany natao zany groupe varitsy laha zany tonga manoseza nge ry toko Ravalomanana tam'zany ohatra ny adininy olona matsy ny fisiny zany ary zany groupe varitsy laha zany nge de efa eo na ny mpitondra tam'zao raha de hoe rehefa afaka alefy io groupe io de hoe mihinana solika be moa sy insisa tsy haiko loha zay hihinana solika be sy rehefa ho avy koa le 105 mégawatt le hoe hoakarina ty efa nandeha ve izy ry samy mba ry tahina kely amin'ny herinandro sa afaka zany efa tamin'ny filakevitry ministre efa tamin'ny tapa-bolana mahery zay fa tsika igny matady io zay nge izy le zavatra manahirana ny mpitondra am'izao fotoana zao de ny tenina matotra azy zay nge le probleme ny tenina matotra azy tsy vita n'le olona izy mle resana lo olona le tena olona kehitriny le ny zavatra ny teneny no mamatotra azy am'izao fotoana zao de io mahasahirana azy lazay fa mikorotana be izy normal be ka nareo ihany no miteny an'le izy nareo no miteny fa zo fototry ty tatatata nareo no mampanantena fa ampiakarina avroeniny zao ny tatsaka énergie miavy kely enimbolana valivolana raha ela fa efa voasolony le efa nandrilika mihitsy le ministre tam'izany fotoana zany tany andekaleka eo hoe menabaiko telo andro ministre tsy maintsy mahavitaenimbolana izy zao efa telo taona latsaka kely afaka fa le groupe resanao karetanarivo nge ry toko Ravalomanana mbola ampanafarana le groupe de tokony efa vita daholo mesure de accompagnement hoe ahoana efa tamin'ny 2023 nefa any tamatavy le groupe ry toko Ravalomanana 2025 ty zao efa hifarana sady ko ny taona mbola zao ihany lizy fehiny satria ny olona maika hiteny raha nanana finiavana politika mazava andefa jiro sy amahany olona ny niva délestage zao fitondrana zao efa nataony zany vola nge zany ry toko Ravalomanana tsy toko tsy foroana natotona taon'le kianja bare
tsy tokotry foroana anaovana an'le teleferiky tsy tokotry foroana lany mbola anaovana an'le aménagement an'le hoe lakerivo marina mafy raha ohatra ka hoe amahana an'le olonanyity resaka herinarary ity zany mety efa mba hafa ny fipetrany a fa tsy zavatra iainan'izao a de zay le zavatra misy hoe sotrika tsy manano Madagasikara ina moa zany zao no mahasamy hafa l'izy tsy miroro hoe manome toky farofina fotsiny fa tsy hoe inona tsy hoe tsy mandeha fa misy mampiasa an'igny mba ny olona nge zay mandeha amin'ny lalam-pirenena voalohany sy ny lalam-pirenena fahafito sy ny fahatelo amby efapolo ny RN 43 zany mampifandray an'iny manavaka ny tasy iny de samy mahita daholo misy an'ireny camion citerne maitso be reny nge mitatitra misolika mavesatra avy tsy miroro tokony misy mampiasa l'izy de maninona ny mampiasa an'lizy tsy misy miteny am'izao hoe tsy mety ao anatin'le amokarana herinaratra fa maninona ny any amin'ny hafa nohatra mahita resahany hoe tsy mety satria manapaka amin'ny business ny sasany zay zany lizy nge de raha misy resaka manakorotana am'izao de satria manakorotana amin'ny finanan'ny sasany zay ny tena marina ao anatin'lizy fa le vahoaka maro anisy zay sahirana vokatra ny tsify sy ny jiro amin'ny fiarina zay ataony amin'ny mba hoe filaminantsaina ao anatin'ny resaka hoe fiarahamonina ny tsy fandripahalemana sy ny sisa sy hatramin'ny farmasia ary ny ho lavitry ny farmasia de velo taraina vokatry ny ho resaka tsy fisiny herinaratra io satria amin'ny fomba hitehirizina andreo fanafody sasany zay milany zany efa tsy resahana ntsony stratégie inge zany fanomanany de ohatra ny amavanina am'izao fotoana zao hoe korotana foana zao mpanakorotana zany zao reny la miteny an'izany ka zay hoe rehefa hoe mana tsienjehany io de manahirana be ao raisa andao Tormark zay fa manomboka eto de anjaranao mpiaino ndray mitady baovao aminay mizara an'izany amin'ny olona ao anatin'ny fifanajana tanteraka de za tsisy miaraba tapaka ahoana tapaka ka misy délestage ndray andrasana zany zay salamy ohatry mbola mandeha téléphérique akosana mety taitra izy de mikorofaka kely tao anatin'le fandraisany ndao raisiny anao miaraba iny ary salamy salamy manao resaka ataonao angady hita hoe tena marina mihitsy efa tena mahay votata izy zao tsy mahazo mandainga mihitsy eto fandeha zany de zao ile sivy amby sivifolo ny zareo de ho avy ny anakay an'ny tompony azareo tipirena amizay sivy amby sivifolo zany fanjakana nampizaly vahoaka fotsiny teny mazitra ny fiheritaona sorty ny vahoaka zay tsy mila bio tapaka sy mila rano de ho avy zany le anakiray zany le an'le vahoaka marina fa zegny zao tsisy hoe anakorazana fa tena maneho hevitra Prenez ragazzi tenendo le nero ta efa nanuva fomba tsetsy fomba fitody fa tsy neny fa zay zao mitody zay tiana atao de io izy io tsara betaka ndao ary manahirana ho ale izy tena zay le hoe am'izao zany tsy mitovy amin'ny taloha eny ny firaketana mety hoe bande sonore de mety mitsoka le izy de mety afaka tsy henona tsony ny zavatra voateny fa am'izao fotoana zao de tena zay le ary tena mbola manan-kery mihitsy le niteneniny tao le avadibadiky mipity io lelo io vao miteny fa tsy hoe maivamaiva na molitra na mavesabesatra molitra de tonga de manina le fiteny alizy rataina kely enao koa de mame voambolana ina ndray za mipetsipetso ao zany antao raisiny anao miaraba Allô? Manao ane? Inona aloha le film saiky andeha tao amin'ny Roxiva zao de efa mivoaka zay tsy maraka mamorona fikafika tapitapo koratifra zakina fampiasana ny olana eto ane brito ane ka zaraty zao tsy préfet ny olany jiro sy rano tsy mandeha ny olana tsy eno ka tsy any préfet na mialala izy na tsy mialala tsisy raha ina aloha zany jiron'ny olona tsy mandeha tsy jiro sy rano ay izay nandana lo ka ny olona tsy hevitra amin'io faharoa manarakaraka an'izany raha resaka préfet no atao eto inona hoa zany ny texte milaza tamin'iny resaka mpivarotra amoron-dalana ny tokona teo amin'ny ho publika teo Analakely
fa manininy tsy ndravan'ny force de l'ordre nazo lalany fa tsy nazo lala monsieur le préfet valy io a zay alohany anajany ny teninao a dia ajaoko aloha ny teninao voalohany indrindra inona zany iny navelanareo tao raha iandro tontolo le voaka morondala ny tokona tena fa voa publique araka nyteneninao iny inona zany novazany fahatelo manarakaraka an'izay ity mba stratégie mba nareo malaza stratégie tady recadrillenareo zany Ambojatofo dia ozo a fantanina mipetsako apetsako inona moramora kokoa ny contrôler andreo ny ordre public eo Ambojatofo ve sa hiala isaky ny quartier reo dia any quartier reo no mandrominanao zay atao dia ho araka reo ve zay iza ny moramora ho anareo mpitandro ny filaminana mba fanontaniana apetako zay sao dia mba manao zavatra tsy ampiverana zana ohatrany hafahafa be le izy a tsy mieritreritra fotrany hoe eo Ambojatofo dia io tsy azobotromaina lana ny Ambojatofo ho ataon'ny olona isaky ny quartier io hiala ny akasiny sasany hiala ny any atosy tsy misy rano hiala ny any Antorana fotsiny hiala ny any Ampomanarina ho any any Alamanitsy dia ho araka reo hoe zay fotsiny mba fanontanianao petsakay fa io tsy maintsy ho raikitra io io tsy nangataka lalana nangataka lalana izy tsy ndraisina dia ataony foana mbola tsisy nazo lalana fangatahana greve nazo lalana zany teo zany izy zany nisy misy ny faneho-kevitra samihafa hoe Ramatoa Sophie Ratsiraka zao isan'ny solombaoaka fa tao anatin'izao fitondrana zao efa ministra no miteny somaneo zany rariny kosa rariny lizy fa hoe atao ampilaminana raisina anao ahena kely aloha ny radio aminao dia maheno ary miaraba tompoko ahena kely le radio na misitaka kely eny ary ndao ary raha maheno rezatasafendareo le hoe roxy zany taminy eo tsy haiko mazava olona firy io dia filometre mialo sary Ambojatofo le raha mandika zany tonga dia filambany ny fandraisako an'izany hoe tonga dia mila valiny fotsiny zao rangaha dia amizay tsisy manao ny ery amizay manda fepetrany azy faharoa zaho mbola tsy arinareo tsy mba omeo aho hoe taiza nanomboka nanenrena ny préfet Antananarivo ka nanome lalana olona no fihetsiketsehana may manaty trano tsy mbola nary aho a hoe efa nomeny lalana ony retsy satria anao fihetsiketsehana na trano na ivelany tao na hetsika ara-tsosialy io dia tsy mbola nariaka dia famehona hoe ovina ary zay a no mahinamovible an'le ranga io satria miaro-mafy ny sezany izy dia lasa ampiasain'ny fanjakana sy mitondra ho resaka politika tamin'ny andro zajanaromampianina nangerasitution nanendrenany teo e dia miaro-mafy an'iny izy dia nitazony ty manaraka ty koa ary zaho mino fa raha miovy manaraka io a dia mbola tazony zay manaraka io koa io satria tsy mbola nahita ho vina nitsy an'izany verina amin'ny jirama amizay za fa nisy taona nytenenako teto hoe raha teanao parka solaire zany nareo mandana ry atapiketsa amin'ny tevero mahery fa any a na million d'hectare azanaovanareo an'io misy azavana manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina arivo tsy misy ady tany aminareo any na iray azy fa apetra ho any fitaovanareo tsy adala kory a tamin'ny andron'ny président Safy Albert sy prime ministre Doukla Ravony saky anao parka solaire raha satria 600 mégawatt tany atapon'Orombe satria tany atapon'Orombe tsy ady tany eo ny azavany masoandro manomboka amin'ny enina arivo ka hatramin'ny amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina arivo fa maninona no hoe ihetsy amin'ny tanimbarin'olona dia vato rangaha hoe nitotofana anaovana parka solaire tsy haiko azahoana 50 20 mégawatt dia sady mila ady amin'le vahoaka nareo anefa le zavatra tsy vita any angely olanety dia mitombona zay nareo resaka intérêt koa io tsy haiko intérêt izao fa motokotinao zay menakavy dia tsy mety vita le projet ko intérêt fotsiny any natonga ny volobe siza le any tamatavy any tsy mety vita manakatiny aro tamin'ny andro ajaonaromampiany ino efa sine iny resako maly zany fa rehefa niova le fitondrana dia any tsy vitako dia io nefa rany ankotaka ambony ambany amizay ary tsy Antananarivo any voan'io resaka jiramay daholo a sy resaka rano a irany Madagasikara ianareo efa tsy mahomby a dia mela zay any enay rehefa tsy vitanareo ny promesse ndreo mela retoko anaovany afandray sotra e manana olana zao ny any Antsiranana tapaka koa le délestage be matsiravina mihitsy le any Antsiranana dia hoe fahasoman'ny milina io moa zany orinasa tsy miankina ny mamatsy mamokatra herinaratra matsinany eo Antsiranana atsirabe koa mana isy problème koa hetsika ho an'ny rapetsy koa mifanera-dalana amin'ny aty miarabe
miarabanareo amin'ny tompona deo zalahy salame mba mahakasika amin'ty federa-pirenena eto amin'ny tany any ty momba idirana anaovana fanehoan-kevitra e ndao ary hoaningapo refe adidinao ngapa nisy fotoana tany amin'ny fitomban'ny asoem na andray ianao fanapahan-kevitra hoe zaty andray réquisition intsony rehefa tatan'ny akatereny ianao de zay ny teninao tadidiko zay ny teninao raha maheno an'ty radio ty ianao so anao mbola milamindamy makasa iverina amin'iny teninao indray ianao atsoatsy fa aza atao an'izany le zavatra fa tsy mety io ane fanehoan-kevitra fitakina ny zavatra marary ny olona ane io e tsy mety le zavatra ataonareo e tsy mety le zavatra ataonareo fatsakana Tananarivo rangany aloha ihany ny aloha takiako hoe nisy efankatahany prix scolaire on ao amin'ny Roxy tsy mety zany e fatsakana Tananarivo any aloha ihany ny aloha alefa io afa teny le olona nitariky ny voalohany na mahazo lalana na tsy mahazo roso ny zay eo avy tena tsy ampy zay firoso zay tena marina zay vahoaka malagasy tsisy mety eo amorosotsika fa reo raha vao manao fihetsika hafahafa eo arakaraky ny fihetsika hafahafa ataon'ireo ao ho avy eto ny vahoaka ny Nepal so ka tena fa zalahy ndao ary tany amin'ny 7 nisan'ny fanapahan-kevitra eny lefa nafana nytetsy amin'ny kianjany 3 hoe hiditra eny de nandray fanapahan-kevitra amin'ny préfet tsy anakana intsony asa hoe communauté rene zavatra efa voaomana hoe toromarika avatsy sa ahoana de ianao ihany ny eo fa zay aloha ny sarin-tranga tam'izany ka ty resaka hoe vahoaka olona tsy de tiana hoe politika be ne le izy eny ary fa tena hoe olana fototra rasinanao aloha ary miarabary salama topo radio miarabe amany kiparety zany ohatra ny te hisaotran'le fansakany nareo tsy mahita hoe vao mipotra le hoe vaintsainy de tsy tapaka tsy le jiro ohatran'izay aloha ka ty aminay nareo koa sambany am'le zao nareo ngamany am'le zona rosotry azo tapahana ny any aminareo le rano ny tena mola le rano le tena marary be le olona koa ie reo fantarana zany fantarana le resaka jiro raha am'le iainana andavana le rano ka izy ohatran'ny fafanina disa fotiny fampaniana disa izy fa tsy dila ny vaintsaikiny de mety hoe verina am'lohan'ilay zavatra eta fa ina mizoro tika tsy resaka fandimetaina sy nypepelety eo mandeha fa ina mizoro mba iaina finatritsika ohatra ny olona rehetra manera-tany misitraka rano misitraka jiro mijerentsika anazy de mampahiretsika rety sotna zalahy eny ary sota mivoaka rety asa mora mba ho resahan'ny filoha rehefa migabary eny amin'ny tribune nation efa mipilopitran'ny firenena mikambana izy ny manjary fitenenana zay satria ny filohampanjakana sy filoham-pirenena amin'ny firenena rehetra zay mikambana eo firenena mikambana de manana anjara fitenenana avokoa ary tsy ferana fa zay alavany eo ny filo amerikana ma le efa adiny ray latsaka ny kabary eo anivony ny record aloha zany na vita hoe ela indrindra de ny filohan'ny Cuba taloha nga Fidel Castro efa adiny efatra be zao ao ihany asa raha mbola misy tantanana fa tam'izany lo mbola enjana be leo ny tatsinanana sy ny tandrefana atao anatin'ireny raisy aloha ty antso manaraka ty fa misy zavatra tianao mbara kely ao anatin'le izy miarabe allo manao ane miarabe eny ary melo an'le fanazavanareo tena mahatsiaro zavatra be lehibe misaotra anareo hoe fatoran'ny teny ny mpitondra raha tadiditsika tsara nisy fanotofana tany teny atotam-pianatra de miteny mihitsy voaloha teo amin'ny térésime tam'izay raha izay andro nirina rajoelona tsy aka amin'ny taninao na ray metatra ary tsy haiko toko firy hectara zao le tamy voatototry hôpital Lakanyarivo ngany eny ihany miara-mamaly tsika menakavy teniny zay tsy aka amin'ny taninao na ray metatra de manentana tsika voaka malagasy ty efa tsango metrololo tanteraky ty tsika zany sisa no antenana am'ty tsy haiko hoe inona zany hatramizay fotoam-bavaka ny hita to amin'ny Roxy inona moa zany ny ataony prix eo ngary prix tsy tapaka jiro sy rano tsy ora tompo
tsika moa zany hoe raha ny atsika eto de ny atsika ny fahantrana ny tena zay aloha zany ny adversaire atsika voalohany ho atsika eto fitantanana azy mahomby aombadika zany inona mahatonga an'izany fahantrana zany kolikoly tsy mangarahara ny resaka mauvaise gestion ny état de non droit etc aona moa nampisy état de droit hoe perquisition le atao ry tokona fahalamana de mivadika fandrobana ohatra le tery am'le balansoara tery zany hoe ny fananan'olona atao en coffre ny téléphone ny tomobile ny inona zao tena zany zao mety le mpitandro filaminana nanao an'le asa mandrarahateny lasa ohatra vo asa aloha hoe tena voazoketa voaloto ao anatin'le izy lasa mivadika misy resaka hoe crobra kasay le zavatra manahirany hoe ahoana hoe saisie ve le natao sa hoe resaka perquisition sa rakitra tsara zao manomboka miparitaka ny sary reto le olona anisan'izany hoe any naka tomobile naka fototsika otrotran'izany zany le izy hoe inona izy hoe lasa ohatra ny fahafahafa le film amitranga eto amin'ny tanàna faharoa ay misy antso ndao aloha ary miaraba toko ndao ary miarabe miarabe ny olona mangataka tsy mahazo ny olona lazaina fa mangataka tsy aloha nahita orona tsara fa misy nanaditra ratasy teny amin'ny privé de reno valiny de io zany ny vahoaka no mieritseritra sy tokony andraikitra ny fiainana satria tsy hoe olona iray na roa na tokatrano telo na efatra ny ara-ny isanandro sanandro ay afaka kaizy omaly tendro any de tsika rehetrarehetra de le milahatra bidon jaune tsy olona tokatrano iray na roa fa mahita zao olona fanerasera amiko de nandiaty serivo bidon iray de samy mandiny tena zavotsika de brito zany te manontany foana inona le film saika nandeha de tsy nandeha enao kosa rangaha fa ahoana raha ny fahalalanao an'le film na io tao Nigeria na io Pinocchio le rehefa mandaika de milava ny olona ny ray amin'ireo film ireo saika nalefa tao io de tsy nandeha satria mihamako le hoe sao de mbe tentation du prisque hoe tsy misy délestage somary niena atao tanatin'ny fotona mazavany zany hoe azo atao ihany mampandeha an'le izy de tsy mitombona laisera zay hoe miena nitanjaky ny rano tosiky ny rano karaha vahaolana tosiko ny masoandro satria tsika mila vahaolana zao de zao ny vahaolana zao de zao de tsisy afa-tsy termika ndika ny termika de mandeha amin'ny solika ny gazoal délestage économique ane zany le piseho eto hoe tsisy volanidinana anazy de mila miafa mavahoaka mety tsy haiko anamboarana ampandehanana ny téléphérique ave sa karaha ohatra natao hoe tena mahana olana ka lara-pameha zao fitondrana zao dia misy zavatra hafa aloha fa tsy reny ny voalaza fa volam-panjakana madiodio nanaovana ny ampahany voalohany amin'ny fanamboarana ny autoroute fantatry zao fa mikaikaika ny olona amin'ny jiro indrindra fa ny rano ny zavatra misy fa nitatitra nataon'ny ONG le Children Seven Child 560 000 558 000 eo firy zany 8,5 sy 10 hetsy ny zaza malagasy tratrany atao hoe malnutrition eto Madagasikara ny ao anatin'izany de eo amin'ny 10 alina sy ray hetsy amin'ireo zazy ireo de mety ho fato azy eritrereto fahantrana mahatonga an'izany de misy ezaka ve mbola ho resantsika io manko zany satria ataontsika mifandray amin'ity resaka délestage sy ny sisy satria ao anatin'ireo raisina aloha ianao miaraba tompoko